zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amby 100.4 sy ny radio fifoazam-pana 2 amby 100.1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminanin' Jehova Mamadamory sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny tenin'Andriamanitra dia ny fahamarinana ary ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tonga nofo dia Jesosy Kristy tompo. Noho izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy tokony hisy olona handehandeha na vita batisa ianao na olom-baovao. Sy tokony izy telefony na neno ho fanajantsika ny Andriamantsika. Raha mitomany ny zanakao afaka entinao any ivelany any izy any ianao no manamitamby azy mba tsy hanimba ny fifantohany sasany. Raha misy fiangonana manome voninahitra n'Andriamanitra voalohany dia ity fiangonana ity. Noho izany tsy hoe akory ahenantsika izany fanajantsika an'Andriamanitra izany fa vao maika ampitomboana mihitsy satria tsy fiangonana fivoriam-bavaka fotsiny ny atao ato, tsy fiangonana fitadiavam-boly ity, fiangonana fahamasinana ity, fiangonana fahamarinana ity, fiangonana ho any an-danitra ity. Haleluya! Noho izany rehefa tonga ato ianao dia ho any an-danitra ny tanjona fa aza hijanona pisikilo fotsiny. Raha hitsikilo anao afaka mitsikilo fa ny marina no lazaina fa aza mandaingy. Rehefa tonga any amin'izay naniraka anao any ianao hoe nanao ahoana ny tany dia lazao mihitsy izay rehetra hitanao aza vela isy diso na ray azy. Haleluya! Fa raha sanatria tsy mitantara ny marina rehetra any ianao dia voahelika ianao anantsiny ao anatrehan'i Jehova satria mandaingy. Fa raha misy pisikilo tonga eto iza hitanao misy no lazaina fa ity fiangonana ity manana fanjakana tsy azo mpororona. Fanjakan'Andriamanitra tsy azo mpororona ity. Haleluya! Haleluya! Za mino fa mety isikilo ny antonjinao nefa ny tanjon'Andriamanitra mamonjy ianao. Haleluya! Fiangonana ho any an-danitra ity ary efa miakatra ho any an-danitra sika zao. Miakatra ihany sika, miakatra ihany sika. Ndao ary sika jery tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko voalohany. Tsy hisy resaka ny sécurité mampiditra ny olona rehetra ny ivelany. Samy eno ny tenin'Andriamanitra avokoa mba iray ihany ny sakafom-panantsika rehetra. Raha tsy nitondra baiboly ianao dia jerevo tsara dia henoy tsara izay lazaiko. Tantara faharoa toko voalohany.
Ovakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tantara faharoa toko voalohany. Manomboka amin'ny anjininy voalohany. Izao no vaky ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny fanatra nataon'i Solomona ary ny tsehon'Andriamanitra taminy tao Gibeona. Anjininy voalohany. Ary Solomona zanaky Davida dia nitombo hery tamin'ny fanjakany. Ary Jehovah Andriamanitra nomba azy ka nanandratra azy indrindra. Ary Solomona nandidiny Israely rehetra dia ny mpifeharivo sy ny mpifehizato sy ny mpitsara ary ny lohan'ny pirenena rehetra tamin'ny Israely dia ny alohan'ny fianakaviany. Ka dia niara-niakatra ho any amin'ny fitoerana avo tao Gibeona Solomona sy ny fiangonana rehetra. Fatao no tranon'ilay fionana izay an'Andriamanitra ilay nataon'ny Mosesy mpanompon'i Jehovah tany anefitra. Fa ny fiaran'Andriamanitra efa nampakariny Davida avy tany Kariata Jearim ho ao amin'izay efa namboarina ho azy. Fa efa nanorina lay ho azy tany Jerusalema izy. Ary altara varaina izay nataon'i Bezalila zanaky Ori zanaky Ora dia teo anoloan'ny tabernakely Jehovah. Ary Solomona sy ny fiangonana nitady azy tao. Ary Solomona nanatitra fanatitra teo amin'ny altara varahana teo anatrehan'i Jehovah izay nomba ny tranon'ilay fionana. Fanatitra dorana arivo no nateriny. Tamin'ny alin'iny nisehony Jehovah Andriamanitra tamin'ny Solomona ka hoy izy taminy, angatao izay tsinao omeko anao. Dia hoy Solomona tamin'Andriamanitra, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko ary nampanjakay anjimby azy. Koa ankehitriny ry Jehovah Andriamanitra, aoka ho tanteraka ny teninao tamin'ny Davida raiko. Fa ianao efa nampanjaka ay tamin'ny vahoaka marobe tahaka ny vovotany. Koa omeo fahendrena sy fahalalana aho hitariako ireto vahoaka ireto mivoaka sy miditra. Fa iza no ay mitsara izao olona ho besaka izao. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Solomona, satria tao amponao zany ka tsy nangataka vola mankarena ianao na voninahitra na ny ain'ny fahavalonao, ary tsy nangataka ny oela velona azy, fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsarana ny oloko izay nampanjakako anao. Dia omenanao ny fahendrena sy ny fahalalana ary omeko vola amankarena sy voninahitra koa ianao, mihoatra noho izay nanana ny mpanjaka rehetra na iza tany alohanao, ary tsy anana tahaka izany ny aneorianao. Ary tonga tany Jerusalema Solomona avy teo amin'ny fitoerana avy tao Gibeona dia teo anoloan'ny tranon'ilay fionana ary nanjaka tamin'ny Israely izy. Amen. Haleluya. Ajanony amin'izay Baibolinao ka tony fotsiny dia zany jerenao. Raha jerentsika manomboka any Mosesy dia tsy mbola nisy mihitsy fotoana izay nipetrahany tabernakely tamin'ny toerana nisy olona tamin'ny toerana na hoe andrenivohitra. Fa nanomboka tany amin'ny Exodus toko 5 tany na Leviticus jerevy sara ny boky ny tombo dia niteny tokony fantatrareo aho ozy izy fa efa voalaza tany amin'ny efa voalaza ny Mosesy sy ny faminaniana ny momba. Raha jerena ny tantara ny tabernakely izay lazaiko eto, rehefa nanjinika ny Baiboly hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy dia manambara fa tsy mbola nisy tabernakely ny toetra tany amin'ny toerana zay nisy olona tany andrenivohitra ankoatra ny tany anefitra Sinay, tany Gibeona,
tany amin'ny tany andro ny Josua dia lanjaina foana ary tsy mbola nipetraka tany an-drenivohitra zany. Nefa dia jinio tsara na nifindrafindra aza ny zanak'Israely nitondra ilay tranolay fionana izay nisy ihany koa ny tabernakely dia jinio tsara fa tsy mba sasatra izy mitondra an'izy ireny ary fifalimpoan'izy ireny ny mitondra alay fiarany fanekena milanja azy, mitondra n'lay altara izay fandorona zavamanitra, mitondra ny latabatra izay misy ny mofo aseho tany anevitra rehetrarehetra izay naleha nandritra ny 40 taona. Na dia tamin'ny andron'ny Davida azy mbola sy nipetraka tamina trano tsara zany tabernakely zany, fa nataony tao anaty trano rasan-kazo. Rehefa lasa nefa Davida dia iza ny tenireny Jehova andeha anjimby azy? Solomona ny anjimby azy. Jinio tsara i Solomona ny anjimby azy. Rehefa tonga ny fotoana tamin'izany fotoana zany, fety firavoravona, fety firavoravona i fotoana io. Ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany, ny olona voalohany nanao ny fanaka tamin'izany dia i Bezalila, nanao an'ilay fiarany fanekena izy. Nomen'Andriamanitra fahaizana izy hikarakara ny zavatra masina rehetra ho an'i Jehova. Asa tanana no nataony. Maro ny olona nahafohy tamin'izany fotoana zany, samy niazakazaka. Fa ny tao am-pony Solomona dia hanao fanatitra ho an'i Jehova amin'ny fananany manontolo dia voalaza. Inona ny fanatitra natery Solomona teo? Amina rivo ny ondry izay eteriny. Raha ohatra zany ka olona 10 ondry ray, ondry rivo be dia be ny zavatra nateriny teo. Dia dinio tsara nanana fahafoizana ve Solomona sa sy nanana fahafoizana? Tamin'izany fahafoizana rehetra nomeny Solomona an Jehova izany, anaovana fety tao amin'ny tabernakely dia dinio tsara fa sy tao am-pony Solomona akory ny ila tambony amin'Andriamanitra, fa tamin'ny fony manontolo nanaovany an'izany. Halleluja. Tsy nilaza misy izy hoe Jehova hanatitra omby arivo, osy arivo na ondry arivo ho anao ho an'ny retoloreto atao fanatitra dia angataka zavatra aminao fa mbola Andriamanitra nahita ny tempony Solomona hoe ry Solomona tafaka teo anatrehako ny fahafoizanao tsy mila tambony. Halleluja. Tafaka teo anatrehako ny fahafoizanao tsy mila tambony. Noho izany inona no angatahanao amiko fa omeko anao zao zany? Iza no voakasika tamin'ilay fanatitra? Jehova. Tsy navoeritreritra intsony Solomona hoe inona moa zany nangatahako tamin'ny foko nanaterako fanatitra manarivony, ondry manarivona omby na osy. Sy nieritreritra nino izy taminy aho fa Andriamanitra riavana voakasika ny amin'ny fanatitra izay nateriny dia nilaza manao hoe ry Solomona zanako Davida tafaka teto anatrehako ny fanatitra izay naterinao, na dia nieritreretinao tsy hoisy tambiny azy zany, fa inona ny angatanao fa omeko anao zany zao dia zao. Halleluja. Sy nahita zay avaly Solomona fa hoy izy ome fahendrena hitsarako ny olona izay nomenao ahy satria niabesaka ny olona dia tahaka ny vovoka amin'ny tany nisany. Zany efa mbola tanora. Ahoana ny hitsarako andre hivoaka hiditra ireo olona besaka sahala ny vovotany ireo? Mbola voakasika ihany Andriamanitra satria fahendrena ny nangatahany entiny tsara ny olona besaka sahala ny vovotany. Riavana raha ianao zany manao ny temponao, ny zavatra nitranga dia zao. Nanana fahefany Solomona ny teny hoe ny fahavalo ny raiko rehetra aringano. Tsia
sy izany ny Solomon. Fa hoy Andriamanitra ny Solomon, tafaka teo anateko fa natra zay naterinao tsy nila tambiny. Ina ny angatanao zao dia zay fa omeko. Dia hoy izy, ianao nananganay ho mpanjaka anreto vahoaka betsaka sala vovotany reto. Tsy angataka ninina aminao fa fahendrena sy fahalalana. Itsarako andray ivoaka miditra amin'ity toerana ty anompo anao. Dia hoy Jehovah Andriamanitra taminy, ry Solomon, zao dia zao omeko anao ny fahendrena satria eno tsara, satria tsy nangataka ny ainy fahavalonao ianao, tsy nangataka vola aman-karena ianao, fahendrena nangatanao. Izaho kosa ry Solomon, anome anao fahendrena, fahalalana, volamena, arena be dia be, voninahitra. Sy misy mpanjaka lehibe tahaka anao any alohanao, sy misy tahaka anao ny anerinanao. Vavan'i Jehovah no miteny. Haleluya. Haleluya. Tianio tsara, Jehovah ny voakasika. Raha nanjinika anio dia lasaka ny ranomasoko. Jehovah, za raha manao zavatra sy atsiko misy tambiny, fa any an-danitra no mandray azy. Fa rehefa hitanao fotsiny fa nanao zavatra, ry havana, voakasika ny fon'ny Jehovah Andriamanitra. Tsy mangataka ninina aminao fa fahendrena sy fahalalana angatahako. Itsarako ny vahoaka besaka zay miditra sy mivoaka amin'ity toerana ity. Tao anatin'izany ny tranon'ilay Fiona sy ny tabernakely mbola tany anefitra entina ho an'i Jerosalema. Marina ny tenin'i Jehovah, nahita olana ka ny foko dia Davida mpanoko. Ary ny tenin'i Jehovah Andriamanitra manao hoe, ry David, sy ho diso zanaka lamy sezafiandriana anao, ary io Solomona io no azangako andimby anao. Sy diso safidy Andriamanitra. Manomboka amin'ity androany ity, tianio tsara, tany anefitra foana ny zanak'Israely tao ilay tranon'ilay Fiona sy ny trano tabernakely. Izao sika anao an'ilay tabernakely hoeo amin'ny toerana mbola efitra zay efa misy olona ihany koa. Tianio tsara fa ara Baiboly tsy fiangonana ity, araka ny ten'Andriamanitra tsy fiangonana ity. Efa maro ny zavatra efa niainana. Iza moa zay, maro ny olona sy nazaka dia ny ala miditra sy mivoaka, fa ianao teo foana. Manomboka androany ianao, ataovy tehaka mafy be ho an'i Jesosy Kristy. Haleluya. Manomboka amin'ity androany ity, manana fahafoizana ho an'i Jehovah Andriamanitra aho. Aleo Jehovah misy ilaza aminao hoe inona ny ilainao, fa na voakasika ny foko ny zavatra nataonao, inona ny angatanao. Gaga Jehovah Andriamanitra nahita ny tempony Solomon, ry Solomon mpanjaka. Tsy mba nangataka ny ainy fahavalonao ianao, tsy mba nangataka vola aman-karena. Omeko anao zao dia zao ny fahendrena, omeko anao ny fahalalana. Mbola ampiko vola, ampiko volamena, ampiko voninahitra, ampiko laza. Sy isy mpanjaka tahaka anao intsony na aiza Solomon, fa ianao ny mpanjaka lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny tenin'izany taminy? Jehovah Andriamanitra ny tenin'izany. Tianio tsara, hafa ihany ny olona ankasitrahan'Andriamanitra. Maniry de maniry ny anana zanaka na deray azy. Mba izao afanampoko izao, hitoetra ao anatin'ny zanako, hitondra ny tsy fiangonana tsy mandrakizay ho any an-danitra izy. Haleluya. Saingy indrisy, fantatry fa sy misy zavatra sy hain'Andriamanitra tao. Fantatry fa sy misy zavatra sy hain'Andriamanitra tao. Na manao ny asan'Andriamanitra, na mitory teny, na mandeha manamboatra trano tabernakely ny Jehovah. Sy ny lako taminy. Fa vao nyteny izy, na alina n'andro dia lasa. Tsy mijery intsony hoe reraka na sy reraka. Fa zay rehetra atao tenen'i Jehovah dia kena tsy atao. Ianao manomboka androany, isika manomboka androany mila miova toetra.
mila miova toetra, mila manana fahafoizana. Rehefa miteny Jehovah dia tanterao izay lazainy. Fa amin'ny fotoana sempoizinao, rehefa tonga amin'ny pasika faharoa, iseho aminao Jehovah Andriamanitra ilaza manao hoe inona no angatanao fa omeko anao zany. Halleluja. Eto ihany ianao dia fandray valim-bavaka. Fa raha manome zavatra ho an'i Jehovah, aza mila tambiny. Fa omeo azy mahimaimpona zany. Fa aza mila tambiny aminy. Hoe raha nome an'izao azaho dia ohatra ny sy rarainy mpaminany ilay zavatra nomeko, ohatra ny sy nahitako fitsy, aza mila fitsy amiko. Fa i Solomona sy nila fitsy tamin'izany izy. Raha nanao zavatra ho an'i Jehovah i Bezalely, sy nila fitsy tamin'izy izy, fa tamin'izy ny lala fity tamin'i Jehovah Andriamanitra. Halleluja. Noho izany manomboka androany, samy mila fitsy ao anatrehan'Andriamanitra. Matahorany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao, amin'ny sainao, amin'ny fananao, amin'ny herinao rehetra. Tsy avany namanao tahaka ny tenanao. Miova toetra. Miova toetra. Ialao amin'izay ny mifosafosa. Ialao ny toetra rasy. Mialao ny tsy fahamasinana. Andriamanitra ao ambony ao no tompontsika. Noho izany, izay fitafina anjeleny ambony any, izay ihany koa tafinsika etsy ambony tany. Izay toetra ny anjeleny an-danitra izany ny toetra sika etsy ambony tany. Niza manenjika anao mody marenina. Sy mandalo eo ambaravarany fahavalo ane ny lalina makany an-danitra. Ina ny asanao saina amin'izany. Besaka ny manenjika, jereo zao fa mikarakara tabernakely sika. Andeha indray ny peta-drindrina n'olona rehetra hoe tabernakely indray. Isika ihany no arana avy etsy arina. Halleluja. Halleluja. Ny zavatra misy, rehefa niteny Andriamanitra anao ny altara sika. Zao lazain'Andriamanitra. Efa nijery ny olona rehetra nerina n'izao tontolo izao fantatro ny olona niforonoko, fantatro ny sainy, fantatro ny tepanahany. Fa nahita ny olona araka ny foko dia anao. Anao ny altara ny Jerusalema. Halleluja. Anao ny altara ny Jerusalema. Ao anatin'izay lazaiko Jehovah Tompo, tsy mandany teninao fa saingy vehivavy tsy ho vitako zany. Fa hoy izy, ny anjelika ilolalinanao, izy anoro anao ny tokony ataonao. Besaka loatra ny jentilisa manao fivainy anina masina ny Israely, dia voaloto ny toerana masina. Noho izany, manao valitarana fa afendrako any amin'ny altaranao any Jerusalema ny fanaka masina rehetra any amin'ny tanin'ny Israely. Halleluja. Ataovy mafy ary aloha ny tehaka. Vao vitantsika efa bolana na telo volana ny altara, niady amin'izay ny Israely hatramin'izao tsy mifarany. Ay zary zany amonjena ny Israely, sy eto Madagasikara. So andray miady aloha ny Israely ny famono any izy, za mody mangina fotsiny ety. Nisy olona miansona, anao tabernakely indray zao ianao io fa nanomboka nakan'Andriamanitra ny fanakamasina tany Israely napetraka tany aminareo, tany aminao misy ozy izy, dia niady ny Israely hatramin'izao tsy mahita vahaolana. Ary mety ho lasady maneran-tany io. Dia anao vavikely io ve zany ampiady fireneny rehetra dia ozy zareo ny miady any fa za milamina. Halleluja. Faharoa indray zao, milaza indray Jehovah Andriamanitra, manaovy ianao trano to tabernakely, ny ray atao trano fipetrahana ho azy zany. Ny ray ametrahana ny fiaran'ny fanekena mididy 10, dia ny efitra anankiray misy ny fanaovanjiro sy ny latabatra ny mofoseo, ary ny altara fandorona didikazomanitra, fa tsy misy fandorona didikazomanitra sony satria tsy misy insony fanatra lasatra. Ny ray kosa asinao tohatra iakaranany ary ivavahanao. Dia alaivo izy ataovy eo amin'ny ray metatra sasany
ny fiarany fanekeny asio sarony tsara fa aza asiana kerobima asio sarony tsara dia asio filanjana azy fa izy zavatra masina izay faran'izay masina indrindra zay mbola tavela any amin'ny toerana anankiray izy io napetraka i Abrahama alay na afindra apetraka tao anatin'io fiarany fanekeny io. Halleluja. Aza milaza amin'izany zava sy ny fiangonana ianao fa efa nijery fiangonana maneran-tany fa tsy nisy mpanompon'Andriamanitra na dia iray azy miasa sana isan'andro afa-pandrosoana fiangonana afa-tsy ianao. Halleluja. Raha mandeha ohatra zao azy zany dia ity lohako ity sisy zavatra isana saina sy miasa saina amin'inona fa inona foana isako saina? Andriamanitra foana isako saina. Miandry feon'Andriamanitra. Za milaza aminao fa mandeha io radio feon'lanitra sy ny radio foazam-panahy io fa tsy mamianao io zany za. Inona ny sehnoko anazy? Amin'ny mampaminany anahy dia mihaino feon'Andriamanitra sao dia misy feo tampoka. Nefa tsy henoko ilay feo raha mandefa radio za. Ianareo zany afaka mihaino radio raha ianonareo vaovao tsara fa za na andro na alina tsy maintsy mihaino feon'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra ny zavatra maresy lahatra na aminao dia ny sainao sy ny fonao sisy zavatra esana saina raha sy zavatry ny lanitra foana isan'andro. Halleluja. Sambatra ny fiangonana manana anao, sambatra ny ankohonanao manana anao, sambatra ny mpiara-miasa aminao, sambatra ny firenena zay manana anao. Halleluja. Halleluja. Dia hoy taminy Jehovah, ianao no Andriamanitra, tsy manana ninninona tsy ambony tany na dia ray azy. Vehivavy mpanjenjeny ianao no mitarika amin'izay lehako, ianao no tiako. Fa ny zavatra tamin'ny alina izy ny teny lazao ny mpino fa ao anatin'ny fiaran'ny fanekena dia isy zavatra feniko ao anatin'ny fiaran'ny fanekena io. Zao ny tantaran'ny tenimbohitra izay misy antsika io. Io tenimbohitra io dia any Araonina. Ny zavatra misy anefa dia nanome tany anahy izy tamin'izany fotoana zany hoe tsy ozy izy 90 metatra mankany 20 metatra mankany dia 90 metatra ny lavany. Tsy mbola nisy olona 1 kilometatra ny alany tenimbohitra io tsy misy olona na dia anankiray ankoatra ny fasana mipetrapetraka eny. Mbola savasavana ohatr' izao ny lalana mankeny. Dia ozy taminy ataoko inona moa zany tsy tenimbohitra ity fa noho izy nanome azy anahy dia nekeko fotsiny. Dia avy eo nyrefesina dia nambolena mananasy. Tatsy ariana nefa dia nivatra tany ilay olona teo ambadika teo dia nividiko sy niteny tamin'ny fiangonana fa nividiko manokana. Dia nivatra indray ilay tatsy ambadika teo fovoany zany ilay nomeny tamin'ilay nisy an'ilay hoe fanaovana ny pasika Ezekia io. Nivatra indray tatsy amin'ny sapeny dia nividina. Nivatra indray ilay olona tamin'ilay nisy fasana dia nividina. Dia hoy amin'izay Andriamanitra ny ray andro. Nisy lehilahy aloha zany hoe isaky manao pasika voalohany teo zay dia misy vehivavy manao kanjo fotsy ohatr' izao dia misy lehilahy. Dia veriko fa olona dia natonoko izy. Azafady hoa fa olom-baovao nga ianao. Tsy olom-baovao zao izy fa olona efa taloha. Ary ianao ohatra ny olona tsy mivavaka ato eno izy fa za tompony tsy tenimbohitra ity. Sy tompony tsy tenimbohitra ity zany ianao fa anaty zany vidiny tsy tamin'ny tompony. Dia hoy izy ho fantatrao ihany fa andeha aloha dia raha riva za miverina. Eny ara ho raha riva ianao zany miverina. Dia niteny tampino hoe nareve mba mahita olona mandehandeha eto. Dia ozy ny mpino misy lehilahy sy vehivavy misy ny mandeha eto fa tsy fantatra izay aviany dia tsy fantatra izay alehany.
zao izy izy lazaiko anao izahay ozy izy a jiosy miaraka amina gasy jiosy 300 miaraka amina gasy 700 nipetraka tamin'ity tenimbohitra ty a rehefa nandeny fanenjehana olo marina tamin'ny andron'ny mpanjaka teto izay nipetraka hitanao io ry fasandry eno a izay maty ozy izy dia alevina ao tenimbohatra masina no amasinay hatramin'izay ty ary masiny ty tenimbohitra ty hatramin'izay firotaona zay dia nangataka tamin'Andriamanitra zay Andriamanitra raha io satria lehilahy jiosy zareo 300 dia misy gasy 700 raha zay zany nisan'ny lehilahy mety mihoatra an'izany nisan'ny vehivavy izay ozy izy dia vavaka ny ataonay eto isanandro isanandro a dia papelika ny lokanay satria besaka papelika be misy ny toerana iny hatramin'izao iny mbola misy papelika fantanio Jeftasy Jeolipankany na Eliedrika fa vao amin'ny arivariva amin'lentika iny masoandro dia efa feno papelika fa taonay ara misambotra rehefa tehinina papelika zay dia misambotra amin'ny ariva fa tsy mahita reny papelika reny rehefa amin'ny ariva dia ny zavatra misy zay ozy izy no sakafonay izay mararaka maty dia alevina eo amin'ny fasany fa zao ozy izy misy ambaratelo mianao hitanao ry toerandry misy arena be eo fa laivo dia ozy ataminy alaiko ny arenanao dia lazainao avy eo fa avy taminao ny nampanan-karena za tsy aka satria sy fitiavam-bola hitondrako fiangonana fa andraisako satroboninahitra ny an-danitra ary asan'Andriamanitra madio Halleluja teny zavatra nisy dia hoy izy nangataka tamin'Andriamanitra aman-taonany zay teto 30 taona mahery ozy izy a nangatahanay tamin'Andriamanitra Andriamanitra raha ho faty zay dia ry ny fasanay fa zao kosa aza omena olona tsy mahafeno fepetra itsy tenimbohatra zay efa nifenonay vavaka andro manala sy fadian-kaniny ty fa rehefa nifidy ozy izy Andriamanitra dia ianao no nafeno fepetra rehetra ianao no anoloranay an'ity tenimbohitra ty Halleluja dia ozy ataminy inona no hitanareo amiko no mahatonga anareo nisafidy anao omena an'ity tenimbohitra ty dia hoy izy ny fahamasinana sy ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra ozy izy fa raha misy olona manana fitiavan'Andriamanitra na iza misy zavatra omanin'Andriamanitra azy foana isanandro isanandro enina dia afaka 10 taona aza dia ho tonga amin'ny foana zany Halleluja tonga marina ny Pasika dia mandeha any sika faran'izao amin'izay zay andeha tio maly ariva 12 antoandro ny andro afatra Andriamanitra farany a ahoana ny fanamboarana ny tabernakely nomen'Andriamanitra afatra be dia be misy zavatra ozy izy nisy anjely ngeza be zay nisy eo tamiko ny andro afatra Andriamanitra amin'ny 12 dia efa tsy miala eo akaiky ny trano fanaovan-jiro dia ny zavatra ny tranga iny nisy anjely ngeza be nitra tao an-tranoko izy dia narahako mananjanao tompoko inona ny afatra nentinao ho an'ny mpanomponao fa vonina ieno anao dia hoy izy ny afatra dia ataovy aingana ny fiaran'ny fanekeny ataovy aingana ny trano ary soroa efitra araka ny eritreretinao hoe efitra masina indrindra dia efitra masina fa asio toerana izay itoerana ny anjely a dia ny toerana izay a ivavahanao izay misy tohatra iakarana amin'ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra ary toerana ifandraisanao ny anjely zao ny teneniko taminy ny trano efitra anankoroa tompoko dia efa misangana ny fototra diny io tsara vita ny vavaka anay sy ny apôstôly nangady fototra amin'izay zay voafaritra anay ohatr'izao le toerana metrana an'le izy voatapitra ny vavaka anay angady fototra nidina teo ambony nidina teo akaikinay ny volana
dia rehefa ozy hoe io ny volana dia kisaka izy dia ny zavatra nisy nitselatra teo aminay teo amin'izay ny andro iny tselatselatra dia nijerevana hoe misy Andriamanitra eto, misy fanatrehan'Andriamanitra eto satria izao vao tonga aloha zay dia vao niala anaty fiara amin'ny enina sasany tonga ny afatra Andriamanitra amin'ny fito zay fotoana tokony hijirako amin'ny radio misy tonga dia anaty fiara dia lasa tonga zay amin'ny sivy sasany nivoaka avy tao anaty fiara fa andeha hisotro rano aloha fa reraka dia afaka 10 minitra niverina tamin'izareo ny mpino Moramanga tonga dia teo daholo ny andry nalana vavy miaraka amin'ny fitaovana hoe tonga dia asa zany satria asan'Andriamanitra no atao izahay ozy izy efa sy nandray anjara tamin'ny altara sy ny asa vatana amin'ity kosa zay na volana vatana ilainao vonona zay enoana rehefa nivory teo zay 10 minitra andro maina be misy kintana sady lanitra manga nisy andraona teo ambony lohanay tsy misy mavita an'izany ankoatra an'Andriamanitra haleluya tsy misy mavita an'izany ankoatra an'Andriamanitra ary ny zavatra nitranga lasaka ny ranorana lasaka moramora kely avy eo ny lasaka mafy tsy nisy nitsoka misy fa tonga dia fiderana za moa nakasodrano tamin'ilay rano dia niditra tao an-trano zareo mbola nideran'Andriamanitra teo kosa teo am-piderana ny akanjony ary maina teo am-piderana ihany ny akanjo satria 30 minitra teo na 12 minitra nisodrano ny ranorana nefa dia teo amin'ilay toerana nanganana an'ilay taberna kely ihany nisy ranorana dia ny zavatra nisy zavatra nagagana efa nitantaraiko misika daholo manko zany le hoe nanofo nitondra an'ilay mofo mana za ohatra ny atody fa misy anarana dia nisy raona lavabe avy any dia niresaka tamiko izy sofa sy nisy lasaka ilay mana ohatra ny atody izay andeha hozaraina ampino tsy nisy lasaka dia hotohizako amin'izay amin'ny afatra lain'izay lomaly misy zavatra sarobidy be izay mbola tsy mahafona ny filazantsara miazona ny filazantsara miazona ny fanjakany fahamarinana mbola tsy mahafona ny fahamarinana hatramin'izao fa mbola misy foana ny fahamarinana io mihitsy no alain'i Jehovah avy amin'izay toerana misy azy avy any apetraka ao anatin'ny vatany fiara ny fanekena ao amin'ny taberna kely haleluya haleluya nangataka taminy iza no tianao anao an'ilay taberna kely Bezalila va teo izy aleo ny mpino rehetra fahasoavana miamy fahasoavana zany dia hoy aho tamin'ilay anjely hatramin'izay ny taberna kely tany an'efitra marina fa efitra ihany tsy toeran'ity fa ho lasa villa ihany izy ndray andro satria ny toerana rehetra manomboka ho fen'olona ny ambany eto izy ary raha ohatra ka izy tongony izy dia ho tazan'olona ambany eny asiana griazy manodidina azy asiana fefy fa zao lazaiko anao zavatra roa ataovy ao anaty sainao na Jehovah Andriamanitra hitahiry ny hery ny filazantsara ato anatin'ity fiarany farekena ity dia ho tapitra ny andro ny mpahasoavana na ozy izy ho tehirizina eto dia eto ny ankofa ny firenena rehetra amonjena ny olona rehetra maneran-tany haleluya dia hoy aho tamin'ny ahoana ny avitako an'izany zany hoe tsy mieritreritra hijanona ela eto ambony tany efa ampy izay vitako izay tsy mieritreritra hijanona ela eto ambony tany za dia zarery ihany dia hoy izy Jehovah no mandidiny aminao fa tsy ny tenanao haleluya noho izany atao viaingana io ry havana trano efatra no atao misy tongony misy rindrina 2 metatra fa ankoatran'izy rehetrarehetra eny ambony vitra daholy vitantsika herinandro ve zany sao lazaiko anao raha mihetsika isika ka manam-pahafoizana sala amin'ny Solomon fahafoizana tsy mila tambony fahafoizana tsy mila tambony fa Jehovah no hanome anao ny valim-potsika
tsy ho anao. Vitantsika zany ry havana dendroany aza. Halleluja. Manomboka androany aoka tsy misy vavabavampona zany. Feheziny vavanao tsy teniteny foana. Aza mifampifosa. Andao sika tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra mihitsy. Andao tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fanantsika rehetra. Andao tena hikasaka zany hoe herin'Andriamanitra velona zany sika. Andriamanitra milaza fa tsy miova ho maly Seigneur mandrakizay. Rehefa nahita azy ny olona fahiny ka nampiasainy, ahoana zao sy anao tsy ampiasainy? Matoy isika nametrahany tabernakely, mahita tsy eo anatrehany sika ry havana. Halleluja. Androany ny farana ny olanao rehetra. Mifarana androany ny olana zay manantena n'Andriamanitra. Iza ny olona mendrika hitoetra amin'ny tabernakelynao Jehova o? Ny olona madio fo sady masina. Vao ny temponao. Tsy hoe aty am-piangonana akory ianao. Finatra dia mitsikitsiky. Fa rehefa tonga any an-trano anao dia liona matsiky. Sy zany sony ny tempo manomboka androany. Andao sika nampitiavany. Iza moa zany ivavahantsika? Dia manahoana ny toetrany ny anjeliny? Noariany ny anjely no masina sady tsara fanahy. Isika natao ambany kely noho anjely. Nahoana ary sika? Mbola manana tempo hafahafa. Manomboka androany vao temponao. Aoka ianao afana fo amin'ny fanomponan'ny tompo. Rehefa mafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo ianao, aza atao mila sitraka amin'ny olona ny zavatra ataonao. Fa aoka ianao ila sitraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra ataonao. Rehefa manome zavatra anao manana fahafoizana, ny temponao ho vaika. Aza mifampifosa zany tsony. Rehefa hitanao fa sy mampandrosanao ny fiaraha amin'ny namanao, tadiava namana hafa. Raha mifosanao ny namanao, miala teo. Arovo ny fananao. Arovo ny fananao. Moa sy mafy tamin'ny Solomona fa anjimby ny fanjakany rainy. Andriamanitra efa milaza fa nahita olona araka ny foko dia izy. Ianao amin'izay zany Solomona. Ahoana ary zany tokony atao? Ny zavatra misy tamin'ny Solomona dia zao. Nisy vehivavy tao amin'ny Davida izay nikarakara azy tamin'ny fahanterany Abisaga. Io ny tokony vadin'ny Solomona. Io ny malala ny tsy ambaratelony fanjakana. Fa saingy Solomona ny nambady ilay zanakavaviny Farao. Taty arinany vao niteny ny olona hoe ry Solomona, niafatra ny rainao ane ty vehivavy ty tokony vadinao e. Io ilay vehivavy Solemita. Vadika amin'izay lohan'ny Solomona vehivavy Solemita. Inona ny tadiavinao? Rojo volamena. Seza volamena no akako anao avy any an-tranonao. Ataoko manerany tany ny laza ny fampakarana anao. Nampakarana ilay vehivavy. Teo ampandriana izy dia tadidiny hoe teto ny nandriana mpanjaka Davida. Fantatry daholo ny momba ny fanjakana rehetra. Fa na izany ara Solomona. Na izany aza tsy ho vadinao mihitsy aho. Zavatra tokana ihany tsy azon'ny Solomona. Dia ilay vehivavy Solemita. Taty eriana ilay vehivavy Solemita tsy hita sony ilay olona tiany fa nionika izy. Fa tsy nivadika tamin'ny fanekeny. Eto aho dia miteny amintsika. Sy tokony ho hisy hantra zany sony sika. Ary aza mila tambony amin'ny zavatra ataonao. Manana fahafoizana amin'ny zavatra ataonao. Zao no lazain'ny apôstôly Petera tamiko. Ho vitanao va io mpaminany? Dia ozy Jehova mahalala. Tahaka nataonsika. Ndray andro rehefa ninona mofo tsy misy masirasira, tsy misy anana. Fa hoy aho hoe arosoy fotsiny. Fa rehefa hitan'ny Jehova Andriamanitra fa tsy misy anana io, dia izy hanome azy ansika. Ny ampisony iny dia izy nanome azy. Zao ny teneniko tamin'ny apôstôly Petera. Taovy mafy ary mitehaka. Ho an'i Jesosy Kristy tompo zany. Zao ny teneniko tamin'ny apôstôly Petera. Arosoy ny asa. Mbola tsy nitondra vola avy taty nany ariary aho. Arosoy ny asa Petera fa mbola vola avy ety amiko.
no atao anaovana azy. Fa zao raha mbola Jehova io no Andriamanitra, tsy maintsy vitako zay rehetra lazainy tamiko, na misy noana na tsy misy noana, izay rehetra lazainy tsy maintsy tanteraha. Iza ny namako anao an'izany fiara-mifanekeny zany eto. Iza kosa vonina hanolotra ny tenany hanatanteraka an'izany. Iza ary vonina noany. Na vitsy azysika aoka ho fantatrao Jehova ny vavolombelona amiko sy izy. Fa nytao am-poko hatramin'izay na dia nanao ny altara ny Jehova aza za. Sarofo sika nanao altara. Iza ny nahanitra rehefa vita ny altara? Iza ny nasapa fantahin'Andriamanitra izy rehefa nafoy ny altara? Asangano mafy ny tanany, sangano ambony. Reny nareo reny. Rehefa nafoy ny altara. Tsy nandainga Jehova fa izay rehetra nanome azy dia nomeny. Mihoatra lavitra ny altara ny tabernakely. Mihoatra lavitra ny altara. Nanontany anjely tamin'ny alina fa niseho tamiko Jehova. Gaga. Fa nahoana tsy ny tompo miseho amiko? Jehova Andriamanitra maka endrika olona izy. Olona telo izy niaraka dia efa fantatra hoe ohatra izao ilay tamin'ny Abrahama. Dia ozy izy tamiko. Inona ny angatahanao? Dia inona ny angatahan'ny mpino? Ho vitanao va ny fiara-ny fanekeny? Dia hoy taminy, za matoky an'i Jehova Andriamanitra. Ary raha anao an'izany ho azy tsy mila tambiny amin'ny olona. Efa fombako ny mandeha mialoha, mikarakara ny toerana madio hivantanan'ny mpino. Ny mpino aza ny karakaraiko, dia ny Andriamanitra va dia tsy ho karakaraiko. Dia ny ala teo am-pandriana dia nandohalika tahaka an'izao. Fantatra fa avy amin'Andriamanitra nareo. Inona ny afatrareo an'ny mpanomponareo ao an-trano amin'izany amin'ny alina. Zany hoe apôstôly Andreasy no nilasany fanamasina ny teny tamiko. Matoriana mamampaminany fa voatonga ianao aza mipetraka intsony, aza miresaka fa tonga dia matoria. Fa fahitako anao zao lalina be ny masonao fa reraka ianao. Dia ozy taminy apôstôly Andreasy reraka avy namboly satria Jerusalema olona mpitondra tena daholo ny any. Iry zareo nanome kitay, zany hoe tsy maintsy isy fantanany karakarain'le vita. Zareo nanome kitay 500 fey. Mbola nanome akasia, zanaka akasia maniry 500. Nanome ravinala 500, zanaka ravinala ambolena. Halleluja. Mbola misy ny azo fihinam-bo. Falifaly ery Jerusalema. Fa nanontany izy fa nahoana no aniny nanaovan'i Jehova azy, dia ozy amin'ny tany efitra. Dia arovan'i Jehova ny fahamasinany. Ino ny anjaranay avy ety Jerusalema? Efa reraka avy namboly an'izany azo akasia zany teo amin'ny 20 teo ny vitako, sady mangady, dinio tsara hoe sady mitazona angady za hitanao zao. Mamboly mbola mitona zezika ambolena azy. Ianao nga mety eritretra hoe mpaminany dia hoe manajanaja tena ohatran'ireny paster reny. Mpaminany tena mitrosina amin'ny tany rehefa manao asan'Andriamanitra. Rehefa asan'Andriamanitra dia tena vitako zany. Fa mianara tahaka an'izany ianao. Satria izay manery tena no asandratra. Zavatra dia rehefa vitsy ny olona ny zanaka vavony jiona Virjina nandeha tany, vehivavy nankany, Ereledrika mbola teo. Zany amin'ny 12 farany andrasako an'ilay anjely makasika an'ilay rehefa. Azo ilay izy hoe efitra. Dia lasa amin'izay izay nandeha. Amin'ny 12 zay tonga tany, ny ala tany. Efa hariva zay vao tonga. Ny efatra sasany. Dia nipetrapetraka teo dia nanazava tamin'ny apôstôly izao zavatra tany. Niditra tamin'ny radio za tamin'ny alina. Rehefa avy amin'ny radio za amin'ny 12 alina. Mbola nipetraka teo dia hoy ny apôstôly, matory ianao mpaminany fa reraka fa lalina be ny masonao. Tonga dia natory vao natory dia ino nisy telo lahy lehilahy masina tsara, tsy hitako ny tongony foatra misingevana. Nefa izy mamindra ohatr'izao. Dia avy teo dia ozy inona tompoko ny afatrareo ho an'ny mpanompo vavinareo.
dia nandoalika. Dia hoy izy, vitanao ve ny anamboatra ny tabirina kelin'i Jehova? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, vitako fa somary sosotra satria Jehova ny malala ny ao am-poko. Efa fombako ny mandeha meloa, mikarakara ny fahadiovana ivantanany mpino sy ny karazana dekoration rehetra, indrindra fa Jehova ve, izy no Andriamanitro, ataoko izany. Dia hoy izy, inona ary ny angatahanao? Dia hoy izy taminy, ny angatahako dia ny tanan'Andriamanitra mba homba an'ity fiangonana ity. Dia zao ny lazainy, ankoatran'izay inona ny mbola angatahanao? Dia ny avitako ny sitrapon'Andriamanitra ary ny taberna kely. Dia inona ny angatahanao farany? Dia hoy taminy, ho besaka ny olona tonga any amin'ny Pasika. Izany no angatahako iravoravo natrehan'i Jehova. Ao anatin'ny saiko izany tsy misy ninninona mihitsy. Dia hoy izy, nanatona ana ilay lehilahy anankiray, dia hoy izy, izany ve no angatahanao? Za kosa milaza aminao fa raha i Jehova Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ka raha mbola tany namoronana ny olona izay rehetra ny foronina tamin'ny vovotany, dia ho tonga iankoka amin'ny fiangonana izay entinao. Ary faharoan'izay hozy izy, isy zava-mahagaga iseho aminao, izay agaga ny olona rehetra. Fahatelo, ny olona rehetra izay niala tao amin'ny fiangonana io, mamindrafo aminy, fa ho averiko izy. Dia hoy taminy, efa ela no mamindrafo taminy ary miandry, satria sy anjarako ny mitazona laelo amin'ny olona, fa olona no harian'Andriamanitra izy. Dia hoy ny lehilahy anankiray sady nitsiky, sambatra ianao, vehivavy notahiny Jehova ianao. Teny amin'ny fiteny lanitra izy amin'izany, vehivavy notahiny Jehova ianao, fa indro ianao ataon'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny Solomona ianao. Ataon'Andriamanitra mihoatra ny Solomona ianao ozy izy, ary izay rehetra hitany masonao dia omen'Andriamanitra anao avokoa. Matokiana bavo ozy izy, fa malalaka ny lanitra izay olo vainy mpino kristianina miara-mivavaka rehetra. Dia hoy ny lehilahy anankiray tamiko, ianao moa manambady sa mananjanaka? Dia hoy izy, za dia zarery ihany. Dia zao ny lazay, ianao vehivavy io zany no mitondra fiangonana? Dia hoy izy, eny tompoko, zany no mitondra fiangonana, dia misy apôstôly ao, dia misy mpisorona. Dia nihodina ny alana ohatr'izao izy, lazao azy, fa voavela ny elo ny rehetra hatramin'izay ny ainany. Ary anokatra ny lanitra fitehirizany soa Jehova Andriamanitra, anome fitahiana manana ambiaby. Ary ny rivotra avy any antsinana na avy any rehefa na avy any avaratra na avy any atsimo, izay foanao dia omen'Andriamanitra anao fahasalamana anao zany, hanomezan'Andriamanitra fahasalamana anao zany. Sy ho isy aretina akasika ny lainao ny solona,
olona miavaka ianao, olona miavaka ianao, olona noasoavina ianao. Ary zao lazao azy, hoy lehilahy anankiray, misy olona tiako ao aminareo ao, fa nangasika nandritra ny fotoana maro izy, fa lazao azy fa ifamerina izay roa manomboka androany. Lazao azy manao hoe indray mpimasomonjany navoizako anao, fa amin'ny famindram-po lehibe kosa no amindraiko fo aminao. Halleluja, halleluja, halleluja. Sao ny lazainy lehilahy anankiray ilay ny teny iny, lazao azy ozy izy, za angataka ho any eo anatrehan'i Jehova, eo anatrehan'ny Tompo, mba hisy heriny avo indrindra analoko ny olona anankiray, tahaka ny fanombany reny akoho ny zanany ao ambany elany, tahaka n'izany ny arovako ny mpino sy raray avy, izay vonina ijoro tahaka ny Solomona ny any fanaovana ny tabernakeliny Jehova. Halleluja. Manomboka androany voavelany elikao rehetra, voavelany elikao rehetra. Rehefa nitenen'izany izy dia nisangana, teo izy tamin'iza moa nareo tompoko, teo izy raha vehivavy, sambatra ianao, raha miverina ny taona toy izao dia ho amanetsiny ny fanan'olona vavonjany an-danitra. Izy zavatra izay ampoizinao izy omeny Jehova Andriamanitra ho anao, fa tsy avy ny manodidina anao. Ireo mpiara-miasa aminao ny nalàna vavy ireo, ireo apôstôly ireo, tsiko ireo izy. Ireo vehivavy manampy anao ireo, ho avelako daholo ny elony rehetra. Ireo mpihira miderana isan'andro ireo, ho vokisako fa ela velona izy. Ireo mpitendry ireo, omeko tombona sy fahalalana sy fahaizana izy. Ireo mpivavaka isan'andro kosa, omeko fahasalamana tsara izy. Isika rehetra anokafan'Andriamanitra ny varavarany lanitra, irosaka amintsika ny fitahiany Jehova manana ambiabo, manomboka amin'ny androany tahin'Andriamanitra isika rehetra. Halleluja, halleluja, halleluja. Sambatra izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay sy sain'i Jehova eloko, tsy misy fitaka ny fanahiny. Ianao zany, ianao zany, ianao zany. Nanontanian'izy telo nahoana no fijin'Andriamanitra ny amin'izany, ahoana ny atanterako an'izany, dia hoy izy, satria raha ny olona mpitondra fiangonana rehetra dia misy fotoana izy misaisaina zavatra hafa, fa ianao kosa isan'andro na mankaiza na mankaiza, Andriamanitra ao anatin'ny sainao, misaisaina fahamarinana isan'andro ianao, resy lahatra Andriamanitra. Nitady fiangonana manerana izao tontolo izao izy fa tsy nahita ankoatra ny kristianina miara-mivavaka. Aza manarazy fiangonany olona fa tsy ava ny fahavalo, fa ireny fiangonana hitanao reny mbola ho avy eto izy. Fa izy jiosy anankiray dia izy olona folo nitazona ny somotra avy avin-damany ka ilaza manao hoe hiaraka aminao tokoa izy zay satria ato aminao misy an'Andriamanitra. Dia nilaza taminy tadidiko ny mesazin'ilay olona tamin'ny alina hoe raha ho tadiavin'Israely moa ianao io, ny amin'ny Andriamanitra n'izy ireo lasanao io dia ahoana ny eritreretrao. Tena nanontany an'izy telo tompoko, ny ankizy vavinao efa nomenao fahitampitsia teny aminao,
raha mitady ay moa zany ny israeliana ka tezitra izy satria lasa tsy amiko avokoa ny fomba tanan'Andriamanitra ny zareo. Dia inona ny ataoko tompoko? Fa za dia vehivavy tokana. Dia hoy izy, iza moa nanamboatra ny Israely? Iza nanao ny fireneny? Moa tsy ho aringy an' Jehova va ny fireneny Israely rehetra atakalony anao manokana? Ry havana, sambatra ianao raha mbola manana anahy. Tsy ametaka anao mihitsy fa hitondranao any an-danitra. Aza miaiainy amin'ny fahamasinako ianao. Maro ny fahavalo manenjika anahy dia mamorona zavatra ratsy. Fa afa-baraka izy amin'izao satria ilay Andriamanitra ivavahany misy no miseho amiko ry havana. Maneho ny voninainy amiko Andriamanitra. Haleluya! 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 Nafinahitray ny tenenany. Moa rehefa nafindrako taminao ny altaran'Israely, sy ringana vary zareo. Ho afindrako aminao indray ny tabernakely. Tsy adiny ray va ny firenena rehetra. Io ny tadiavin'ny firenena rehetra. Fantatrao moa fa eto amin'ity zao tontolo zao ty no misy an'ilay fanaka rehetra tamin'ny andron'i Mosesy izay mbola sy voalazan'ny Baiboly azy. Ianao ny fidiko ametrahako an'izany. Ary ampahafantarin'ireo mpinireo tsy manana fahefana mankany an-danitra izy, fa mbola amin'ny alalanao no andehanan'ireo mpinireo mankany an-danitra. Amin'ny alalanao no toriana fahamarinana aminy. Amin'ny alalanao no alalany ny zavatra rehetra. Noho izany tokony hanaraka izay rehetra lazainao izy dia hanajanao, hametraka anao, mampaminany anao. Haleluya! Haleluya! Tokony hamaro izy ny mpiambina anao. Fa maro ny any ambadika any vao naheno fotsiny fa anao tabernakely nareo. Tsy iza ny fahavalo, fa ny fiangonana ihany. Dia efa mitadirika izy mielezana anao. Vehivavy anefa ianao. Fa zao lazaiko anao izy, ny amin'ny firenena hafa anisy rasy anao, tsy afaka ninninina izy. Raha milaza ndray izy eto fa hoe tokony atao an'izao ianao, fahavalonao, manana mpiambina ianao, amafiso ny mpiambina. Teneno ny mpino hoe mila fiara anankiray hitondrana ny fanaka masina mankany Moramanga. Dia hoy izy tamin'i Jehova mba sy hitondransika vesatra hoe efa manana sprinter manokana, tsy mbola niasa izy io efa ela be. Aleo izy no sasana, aleo izy ho jivona tsara, izy no hitondra fanaka masina andeha hoany. Haleluya! Miezaka mamaolana antsika foana, masy atonga ansika amoaka vola be ao anatin'izay. Tsy ny ho tsara fa mijery antsika foana. Efa farana izy ireo, efa nandohalika dia nisodrano ahy izy, anabavy. Sao lazainay aminao, ianao ny fanantenan'i Jehova Andriamanitra farany. Ny apôstôly lazao izy mba hanam-pahendrena tsara, tombo fahendrena, tombo fahalalana. Ny mpihira faro tsara izy, anome voninahitra ny Jehova Andriamanitra amin'ny lamba mitovy rehefa mba miakatra eto, mba ho voninahitra ho an'Andriamanitra, fa sy hoe samy manana ny akanjony entina miakatra aty aloha. Ny mpitendry dia lazao tsara mba hitendry amin'ny fahamasinana. Ny olom-bahositra rehetra dia mipetra tsara ma olom-bahositra azy. Ny mpino rehetra lazao izy. Fa na ny fofonay na ny andro rehetra na ny minitra sy ny segondra, eo an-tanan'Andriamanitra. Sao izy ny afatra lazao amin'ny mpino rehetra. Oka aloha. Lazao amin'ny mpino rehetra izay voalaza ao amin'ny Isaia 7 manao hoe ampionony ny oloko hoy ny Andriamanitra reo. Fa vela ny elo ny rehetra
vita androany ny adiny ary andray fitahina androa avy eny amin'ny tanany Jehovah izy. Rehefa nitenen'izany izy dia hoy izy, ambara ao amin'ireo olon'ireo fa ilay nahary ny lanitra sy ny tany sy izao rehetra izao no tonga tato amin'ny trantranonao tsy namangy anao. Ilay namonjy olona teo amin'ny hazo fijaliana, izy ny faharoa. Ary ilay mbola mihazo nandrivotra efatra ny filazany tsara avy eny antsinany nandrefana avaratra avy eny atsimo, izy ny fahatelo. Halleluja. Vetivety eo ry havana, vetivety eo dia taitra tamin'ny torimaso hoe andeha naraka ny zareo sitrany tonga dia lasa ny an-danitra dia ajanoko any zany rehetratrany. Tsy hitako tsony zareo mbola tavela ety any hatramin'izao. Halleluja. Noho izany ato amintsika Andriamanitra, ireo olona niala rehetra ny ambadikany io mbola iverina. Eto dia milaza zavatra. Ianao nirina malina ny tompo ao anatin'ny olana maro ianao. Fa zao Jehovah milaza aminao androany fa izy niteny amiko, amany olanao rehetra izy. Amany olanao rehetra izy fa manana ianao fa foizana. Miady aminao ny fanjakana satria nalay ny fanjakana ankery ny volanao sy ny fanananao. Fa tsy mahery lavitra anao Jehovah zany fanjakana zany. Halleluja. Mandehana anao tahaka ny Abrahama dia manana ianao fa foizana. Zay zavatra farany zay tsarotra indrindra mihitsy ny raiso an-tanana amin'ny fanaovana tabernakely. Raha niady ny mpanjakany Gerar i Abimeleka sy Abrahama, fa nalay ny Abimeleka mpanjaka saravadiny Abrahama. I Abrahama sy manana miaramila, andeha tom nandeha akany vadiny any. Iza ny notokiny i Abrahama. Jehovah nitokiny Abrahama. Rehefa nivavaka i Abrahama dia laza Jehovah, ianao itokiny sy manan-kery amin'izay fotoana, nivadiko lasa ny Abimeleka mpanjaka. Izy manana miaramila manarivo ny amanetsiny. Zaho kosa tsy manana nizaniza fa sy 300 lahy ihany. Ananako ankoatra ny vehivavy. Iza iady hoay Jehovah, sarovy nandehanako teo anatrianao hatramin'izay. Lasa Jehovah Andriamanitra nakao amin'ny Abimeleka mpanjaka. Ry Abimeleka, zao dia avereno amin'ny Abrahama i Sara, fa tsy anabaviny fa vadiny. Raha sy averinao dia hoaringako ianao. Sola zany Abimeleka, raha io hoaringanao fa ny firenena marina. Dia hoy Jehovah, zay famarinanao zay misy ny ankanesako eto aminao satria sy tiako ianao anota. Sy tiako lazaka amin'ny fahotana ianao. Dia tonga aminao aho ilaza aminao. Raha sy te horingana ianao ary ataoko momba daholo ny vehivavy rehetra eto amin'ny firenenao. Ny aliny efa nisy aretina tonga Abimeleka sa nikasika ny Sara. Zao lazainy Jehovah, ianao ny tompoiko e. Tsy manana afa-sy ianao lehilahy mandeha ny fahamarinao tahaka anao lehilahy nandeha famanateo anatrehanao aringa anao va ny firenena marina Jehovah, ity Abimeleka mpanomponao na dia mpanjaka aza tsy ianao. Eno ozy izy fa hafa ihany Abrahama. Navereno aminy ozy izy ny vadiny. Hoy Abimeleka tsy mbola nanakaiky ny azy na nikazikazy akory. Eno Jehovah, ny fahamarinanao no iarovako anao. Tonga tao dia naveriny. Lazaiko aminao, nisy miaramila ny Sankeriba rehefa ho avy ny Pasika. Andeha hiady amin'ny taranaka Israely. Tamin'izany fotoana izany Hezekia ny mpanjaka. Nalefa ny Sankeriba. Izany Sankeriba zany izao tontolo izao feheziny. Tsy misy olatahorana eto ambony tany. Dia hoy ny Israely rehetra taranaka Joda tamin'ny Hezekia, andao isika andeha ho any aminy, dia la homensika zay etra zay tadiaviny fa an'olo tena ho mpanompony sika. Nefa ny tanjona ny Sankeriba ninny andeha handrava ny tempolin'ny Solomona.
ny tempolo masina zay nasangana hatramin'izay. Fa hoy Ezekia, na ho faty aza tsy ameko raha vanjetilisa ny zavatra masina nasangako any Andriamanitra. Haleluya. Mba mana toim-potaka an'izany ve ianao androany? Anangana zavatra masina isika. Tena anana fahafoizana ny amin'izany ve ianao? Sary-piaro amin'izany ve ianao? Zao lazainy. Na ho faty aza tsy avela koa raha vanjetilisa ny zavatra masina ho an'Andriamanitra. Dia hoy Sankeriba naniraka ny Rabzake, itsiny taratasy fa hihinana ny tsy fihinanao ianao ary isotro izay sy fisotronao. Hitanao tsara fa ho vonoko sy kelikely fa tapahako aloha ny ankibenao sy ny tongotrao. Dia hoy izy, tsy mampanina raha zany sitrako. Fa ny zavatra nitranga riavany tsy vitany hoe amena sy aleluia fotsiny fanimpolo, fa mila fitiavana n'Andriamanitra vokatra ny fo zany. Haleluia. Zavatra nitranga tao anatin'izany. Tiany eo tsara. Nivavaka Ezekia, ny vahoaka rehetra efa somebiseby, fa efa nandrefa fa niala ano ny miaramila ny Sankeriba araka ny teniny Rabsake. Ny olona rehetra hoe Ezekia mpanjaka o, dia ho vononao ve zanakay minono ho aringan'izany olo zany, fa zany ane mpaningana firenena rehetra. Firenena rehetra samy nanan'Andriamanitra anazy, satria ny teny izy hoe nga ozy izy sy nanan'Andriamanitra anazy firenena rehetra, fa iza Jehova Andriamanitra ao no tsy ho resiko izy Sankeriba, fa ny Andriamanitra rehetra ny tamiko fa resiko daholo. Mivavaka Ezekia, Jehova o, ianao no itokiko. Tsy mbola namitaka n'izay nanompo anao taminy, tsy mbola namitaka n'olona natoky anao ianao. Ianao ny mpamonjy tsy manan-kery amin'izay fotoany Jehova o, ho aringany fahavalo izay rapiso maraina. Efa manomboka ny hariva ny andro zao. Hoaiza ny aleko fa na ho faty tsy hivadika aminao. Tonga tany amin'ny mpaminany ny afatra. Zao ny teneny Isaia. Ry Ezekia mpanjaka, aza matahotra. Fa Jehova hiady amin'ny miaramila ny Sankeriba amin'ny tsindray mitorakitsy. Haleluya. Haleluya. Iza mino an'izany fa iseho amin'ny fiainan'izany. Iza mino an'izany. Any filazana ny zavatra mahafaly androany riavana. Any filazana ny zavatra mahafaly androany. Haleluya. Efa tonga aminao sady ny fitahiany Jehova. Efa any amin'ny marehetra ny fahasoavana tonga any. Haleluya. Haleluya. Aoka ianao irehetra fitiavana an'Andriamanitra. Haleluya. Zavatra mahagaga dia zao. Hariva ny andro. Hoy Isaia, ry Ezekia mpanjaka, aza matahotra. Fa zao lazainy Jehova, tafakatra eo anatrehany ny fivavaka ao. Ary sy niansy ady ianao akory i Sankeriba, fa Jehova ny antsy niady. Fa ifanandrina samy lehilahy amin'ny Jehova amin'izay izy, dia ho fatany fa mahery ny Andriamanitra ny Israely. Ary androany alina ihany zany dia porofoiko aminao, ary ho hitan'ny masony Israely rehetra. Ka ny andro mahory hivadika ho an'ny fifaliana. Ilay fahasompana tenana hivadika fisandrantana. Ny maso rehetra hitan'izany hoy Isaia mpaminany. Haleluya. Ny alina amin'izay samy nanao afindasy 5,9 alina sy 1 hesy nisany miaramila ny Sankeriba andeha hanafika ny tempoly any Jerusalema. Ndray alina amin'izay tonga ny mamaton'alina, ino ny anjelin'ny Jehova nandalo tamin'ny afo teo anatrehan'izy ireo, nasiny indray mandeha daholo niara-maty. Niara-maty. Haleluya. Ny vehivavy rehetra vadin'ireo miaramila ny Sankeriba reo tomany daholo, sady ny andrandrantany mahery ny Andriamanitra ny Israely. Ny zanak'Israely kosa faly. Ilay fahasompana tenana ny vadika fifaliana, ilay fahafatesana ny vadika fahavelomana, fisandrantana sy misotro zany. Dia nilaza manao hoe isaorana Jehova Andriamanitra ny Israely fa nitsiziny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Tanteraka
Ampireheto ny ampananao. Jehova ny mahitanao. Haleluya. Ianao milaza ny tenanao mantra io. Aza mametraka ny tenanao amin'izany. Tsy androandroany tsy anaovanao jingana ho any amin'ny fisandratany. Ianao milaza fa io farany fianao. Tsia! Fa androany zavatra io veo fiananao. Ny mpitondra tena rehetra eto izay milaza fa mpanasalamba ny asany. Na hoe mantra izy jingana no ataonao androany. Izy fahazavazany iala avokoa ny fisalibonana rehetra. Jehova no anandratra izy nanao anao. Haleluya. Milaza n'izany aminao a. Izy ny tena tia amin'ny Jehova. Ireo tanana misandratra rehetra ireo, ireo no ahitany voninahitr'Andriamanitra. Haleluya. Matoky ny fiarovan'Andriamanitra anao ianao. Matoky ny fitiavan'Andriamanitra anao ianao. Haleluya. Ndray andro zay nandeha fiara 309 zay nandehananay. I Samsona nandeha meloha tondrany poupée izy tamin'izany. Zay moa zany mifankatia tsara. Tondrany poupée izy dia nandeha aloha izy. Tara nefa izay tsy mety tonga niaraka tamin'ny 309 niverina ny poupée rehefa avy eo. Camionnette zay poupée ny fiantsoana azy satria kely indrindra izy. Dia niverina Samsona inona ny olany. Namboarina ny pneu anay. Dia vita iny dia hozy izy. Ndanareo mandeha aloha izy fa zay tieriny. Eo amin'ny arabe eo izahay misy ny kenren'ilay olona satria avy nanao fetin'ny tabernakely tany Jerusalem zay. Zavatra nitrangany vadiny Johanana ny soferanay. Nasian'olona baliste raha teo. Ohatran'izao ny avony. Ry havana. Raha ny janony izay ka nanala an'ireny tratran'ilay jiolahy. Fa mahery io Andriamanitra io. Ary mbola miaika an'io ah. Hitanay lavitra io dia inona ny tokony atao? Tsy misy tokony atao fa andao akipy ny maso. Dia zay alehany ihany ny alehany na anaty ansana anatin' inona fa raha maty sika tonga dia voavonjy. Fa sika sy janona fa sao dia maty ny fahavalo. Aleo maty ny accidentu zay maty ny fahavalo. Nakipy ny maso niaingy zay. Rehefa nandeha mafy ny tôbila niainga ohatran'izao. Lay lohany lay fiarako dia nilasaka tery. Tonga dia nandeha. Voajingana lay balisa raha nandeha ohatran'izao ny alava. Ry havana mahery Andriamantsika. Haleluya. Haleluya. Mahery Andriamanitra asika. Mila miova ny toesainao. Aza refesinao fahalemenao ny herin'Andriamanitra. Fa mahery ny Andriamantsika ry havana. Haleluya. Tôbila iva kely. Mandeha lavaka ary izy mikasika. Ohatran'izao anefa ny baraziny eo. Asiana fahavalo jiolahy. Zay misy ny kendreny. Akopizo ny maso dia andao iroso. Zay alehany any alehany. Fa tonga dia nakipy ny maso nandeha mafy. Niainga ohatran'izao misy ny fiarako. Dia nandeha ohatran'izao tonga tery ambony izy. Tonga tery alohany izy vao nijanona ohatrany. Janona moramora dia nandeha. Jerevanay tanarina vao jingana nay ilay zavatra nataony fahavalo. Haleluya. Haleluya. Taiza nisy an'izany. Zahay efa nahita an'izany. Nandeha ndray zay faharoa. Niaraka tamin'ny apôstôly Andrea zay tamin'izany. Mbola io soferako ihany nandeha. Nampiditra essence zay tamin'izany 40 litre. Dia nandeha afaka 10 kilometatra lany. Dia misy gaz mivoaka avy eo anatin'io tôbila io. Nampiditra 40 litre dia nefa rano nividy amin'ny jerikana dia malany 200 litre zay avy any lakesta tonga ho hitrany Moramanginy. Inona rano ny olana ny fiara ty 200 litre ve dia lany. Ry havana. Ny réservoir an'izy io vy. Efa midonakafo. Tian'io tsara manodidina anazy eo ka izy efa midonaka iny ka izany. Iny lasa gazy le essence iny zany ohatran'ny gazy efa tsy hahafahanao amin'ny nivoaka nandeha ohatran'ny nandeha épisora zany voaka kely dia samy maka rivodrivotra aloha dia samy nivoaka kely. Jerevan'ny chauffeur dia ozy izy voninahitra ho an'Andriamanitra fa miracle ty.
de hoe fahoana tokony tonga de irehetra nidina misy ozy izy ty tokony tonga de hipoka ozy izy ty fiara ty tonga de manidina mihitsy tsisy raisiny sika fa mahery ny Andriamanitra momba anao ozy sady mijery ahy izy mijery ny apôstôly izy de hoy izy mahery ny Andriamantsika ozy izy fa resy lahatra fa mbola tsy nisy tahaka an'izao de avy eo am'izay nataonay direkta am'izay ilay esansy de nandeha tsara le fiara teny andalina teny lasaka ny ranomasonay hoe misy Andriamanitra miaraka aminay fiara tokony tena hoe irehitra mihitsy efa midona setroka foana io nandritra ny avy tany Jerosalema io hatrany any ampita be any aza moa alohan'ny hitrany Moramanga io le misy mivatra misy hôtely io andasy be eo izy zany vao hita tena misy Andriamanitra zavatra efa midonaka misy afo zao izy de tsy mipoka fa tokony hipoka nidina mihitsy io de tonga de lasa vovoka sika fa mahery ny Andriamanitra zay ivavahantsika ozy izy halleluja halleluja hatram'izay ka hatram'izao mbola mieky ny fomban'Andriamanitra antsika za mino fa mihoatra loatra noho izany ataon'Andriamanitra aminao manomboka androany halleluja halleluja fantatry daholo momba antsika rehetrarehetra io fa saingy sy manana fotoanany amina ninany amin'izany aho fa tapitra androany ny fantrano tapitra androany ny sivosiny vita ny adinao rehetra manomboka androany ry havana fiangonana vaovao tsisy fantatrao tsara moa ny amin'izany hoe taberina kely zany eo amin'izay ny le vitanao an'ilay satroka tsara de miaraka amin'iny de misy fainkibo andoro an'ilay kitay mamparainandro iny mpisorona manao ny akanjony miakatra midina mandeha mamelona fanaovanjiro tsy mahafaly anao ve zany andro pasika tsy mahafaly anao ve zany Jehova hitoetra fivoantsika zany ny fiarovan'Andriamanitra efa hitako gaga Samsona tam'izany Samsona moa izy lehilahy mahery iny tsisy rarahiny an'izany zay efa lasa izy nahitan'io zavatra teo nesorony fotsiny de lasa izy avy eo tsy nanitsy laniny zaho ny tena tadiavina satria fantatra ny tsara ny numéron'ny fiara zay nentiko fa miaiky an'Andriamanitra am'izao anefa Andriamanitra mbola metraka ny taberina kely tamin'ny andron'ny Mosesy hiverina mbola amitsika ihany koa ny fijin'Andriamanitra ry havana halleluja 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 mila lehilahy matanjaka mihitsy manana fitiavan'Andriamanitra mila vehivavy tena matanjaka andao isika tena isaina zavatra ho an'i Jehova andao isika tena afoy zavatra ho an'i Jehova Andriamanitra afoy zavatra ho an'Andriamanitra sika tsy maintsy afoy zavatra ho an'Andriamanitra sika andao isika fanafoa amin'ny fanomponan'ny tompo andao tena hiova toetra tsy zanako zao tontolo zao isika fa zanak'Andriamanitra ako ianao sy anantsiny hiazakazaka sika amin'ny fanamboarana taberina kely fa ho hitanao zany andro mba tokony anehoan'i Jehova ny heriny zao noho izany eto fivosika Jehova Andriamanitra maniraka ny anjeliny manositra anao ho tonga amin'ny tanjona rehetra zay iriny fonao ho tonga amin'ny tanjona rehetra zay iriny fonao fiangonana feno fahamasinany tsisy ho tahiny Jehova na ianao andresany miadinao amin'ny lehibe anao fantatro sary ny adin'iny lehilahy iny fa miady amin'ny lehibeany fa aza matahotra anao fa sy maintsy mivoaka mpandresy na de seka ningotra ny ainao azy zany Jehova kosa sy afoy anao mandrakizay halleluja asandrato ny tananao de sotra n'Andriamanitra sika ny amin'izany tenin'Andriamanitra zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina
fandarana manokana izay aranao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'y zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'y zato teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy akanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminanin' Jehova mamadamory sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina.